maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Miarabantsika tonga sao anatin'izao fotoana zoma fa 17 volana aprily zao ry havana manonona ny famindrampon'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Ndeha hitsangantsika ny salamo 120 manomboka amin'ny andininy 1:190 hatramin'ny 9:190 no iderahantsika ny tompo. Salamo 120 2:190 hatramin'ny 9:190. Hoy ny mpanao salamo, na dia ny mpanapaka aza dia manenjika tsy ahoana nefa ny teninao no atahoran'ny foko. Faly aho no ny teninao tahaka ny mahazo babobe, alako ny lainga ka ataoko fahavetavetana, ny lalanao no tiako. Impito isan'andro ny iderako anao no ny fitsipika ao marina. Be fiadanana izay tia ny lalanao ary tsy misy mahatafitohina azy. Miandry ny famonjenao ao Jehovah ka mankatoa ny didinao. Mitandrina ny teny vavolombelonao ny fanahiko ka tiako indrindra izy. Mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao aho fa ny lalakaliako rehetra dia eo anatrehanao. Amen. Izany tokoa Andriamanitra no tononkira-panahy entinay manolotra ny haja faharatampo ho anao, manome voninahitra anao ary misaotra anao ilay nahary ny lanitra sy ny tany, ilay mampandresy ny fiangonanao, ilay mampijoro ny mpanomponao tsirairay avy. Manoloana ny voninahitrao sy ny fahamasinanao dia indreto izay miondrika manetry tena mitehatra trakoa satria tsy tanteraka ary tsy manana fahamasinana azo tenenina eo aminao. Mamindrafo aminay dia mamela ny elokay. Diovisopy izahay ho afa-pahotana, sasao madio ho afa-keloka. Eto no anantenanay ny fanainao masina, hiasa ao amin'ny fonay, hametraka fiadanana nala ny tebiteby sy ny fanahiana rehetra ary hitarika ny fo sy ny saina mampanahinay amin'ny vaky-teny izay ho tononona amin'ny fiarahamandinika ny soratra masina. Ho dia mitenena ry Tompo fa miaino ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Amaky ny soratra masina isika arak'izay hita ao amin'ny Salamo 120. Salamo 120 andininy 1 hatramin'ny 7. Salamo 120 andininy 1 hatramin'ny 7. Ianareo ry havana no hamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Matoky izay Tompo fa tsy andao anay tokoa ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina ary tsy ho irery izahay raha andinika ny teninao dia ataovy mazava amin'ny fo sy ny saina mampanahinay ny sitraponao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Manoloana antsika indray ny bokin'ny Salamo. Ndao zarao vetivety toy ny mahazatra ny efa fantatsika momba ny bokin'ny Salamo. Tononkira 500. Mizara 10 omeo ary le izy. Boky 10 ao anatin'ny Salamo. 1 à 41 72. Asivolo 50 efa mahay mihitsy. Sokafantsika eny amin'ny baibolitsika dia mba ezahantsika foana ny hitadidy an'izany mba hoe hiarana andinika isika. Ho an'izay izao vao miezaka hitadidy dia mora tadidy. 41 avy eo 72 ny faran'izany tenenina izany. 41 42 zany miditra ny boky faharoa amin'ny Salamo dia miditra ny boky faharoa amin'ny Salamo 42 ka hatramin'ny 72. Ny atadiavana an'io dia ny Salamon'ny Asafa zany no le hoe nahoana no ambinana raha tsy fanany manomboka ny boky fahatelo.
dia mandeha indray isika mifarana any amin'ny 89 ny boky fahatelo. Miditra boky faefatra isika ny atadiavana azy dia le hoe mampianarana anisany andronay azonay foendry 90 zany miditra ny boky faefatra hatrany amin'ny 106 ny any atserovako azy dia nira 107 nira 107 ny atserovako hoe eo boky miditra ny boky fahadimy. Iny moa any amin'ny firana fa mba fanampiana fitadidiana fotsiny hoe miditra zany ny boky fahadimy ao amin'ny salamo eo amin'ny salamo fa 700. Boky faefatra dia mifarana amin'ny 900, 700 hatramin'ny 500. Inona le salamo fohy indrindra 133 inona ko diso 700. Misy matadidy tsenjery ve? Alleluia, amen. Ary iza mahaverina ny salamo fa 700 manontolo. Iza mahaverina an'izany. Zay ny makitsika azy foana fa so rehefa mandeha eny fotoana mandeha fotoana rasa tadidy daholo izy satria eo foantsika rehefa talata sy zoma ny fiaramandinika soratra masina. Akoatra ny salamo fa 700 andininy voalohany na ny salamo fa 720 izay noko fainareo tsenjery tsara koa hatramin'ny andininy fahenina. Inona no andiny soratra masina mety atao hoe nampitombo anao na nandresy lahatra anao bebe kokoa ao amin'io boky ny salamo io. Salamo voalohany ny lalany ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Toy ny azo ambolena eo mon'ny rano velona izy ny raviny koa tsy mba malazo ary nesandrehetra atao ny lavorary avokoa. Efa teo e. Salamo fa 70 mampianarana anisany andronay azonay fohendry. Na koa ny salamo mba tena 91 salamo covid ozy izy ny olona. Salamo faraka amin'ny 50 fifonany Davida. Iny le misy hoe Diovisopa nitonoana tao mivavaka fanomboana teo. Ahoana izay? 430 zany. Ay, averiko 470 no teneninao. Tena adinonareo mihitsy ve le 139 hoe? Jehova o efa nandinika ianao ka nahalala ianao no malala mifipetraka sy mitsango. Dia mandinika eny lavitreny. 14 ane mahafinaritra mihitsy ho an'ilay olona mieritreritra za ty dia tena ratsy tare. Diso be ara-tsoratra masina mihitsy zany. Ndao aloha vakitsika le tenitenen'ny olona izay si ratsy be. Zany moa mahavony tanora kehitriny. Izay tenen'ny olona azy dia makarary ny andohany sy ny fony. Any amin'inona izay? Sarotsy 770 amin'ny anaran'ny Tompo hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanaiko marimarina izany. Tena hoe mahagaga nanaovanao Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Maninona ny ataonao petakorina be ohatrany io? Maninona ny ataonao lava orona be? Maninona ny ataonao fohy kely? Maninona ny ataonao lava be? Gaga mihitsy Andriamanitra. Zany tokony fahaizantsika mankafy an'ilay asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Avereny kely ny tenin'ny tonton salamo. Eny ary dia tapitra ny fotoana fandraisantsika rehetra anjara misaotra antsika ry havana amin'ny reny fandraisana anjara reny fa mampitombo reny. Zao sika anomboka eo amin'ny fitarihan-teny ankapobeny ny bokin'ny salamo. Akoatra n'izay efa noresahantsika teo. Ato anatin'izao fitarihan-teny izao dia napetraka maloanantsika ny hoe io bokin'ny salamo io dia tononkira tonom-bavaka nasiana feo ny efa fantatsika. Izay ny hevitry ny teny hoe salamo. Ary misy sokajiny maromaro. Eto indray zany tsy le boky 10 namenatsika fa ireo sokajy hita ao ana sokajiny tononkira hita ao amin'ny bokin'ny salamo. Misy ny sokajiny fiderana, misy sokajy fitarainana, misy sokajiny fankasitrahana sy fisaorana n'Andriamanitra. Ary misy salamo momba ny mpanjaka manokana. Anisan'izany ny salamo faraka amin'ny 20 izay natolotry ny karatra mofinaina ho antsika. Dia hitarika anareo amin'ny salamo fa 700 io izay vakin'ny olona misedra fanaintainana ady maharitra be. Salamo fa 700 izay fo kely moa dia mba ndeha ho vakitsika aloha
amin'ny anaran'ny tompo. Jehovah mandra-pahoviana ny mbola anadinonao ahy ihany, mandra-pahoviana ny mbola anafenanao ny tavanao amiko, mandra-pahoviana ny mbola isainsainako ampanahy, salailovako am-po isan'andro, mandra-pahoviana ny mbola isandratany fahavaloko ho amboniko. Jereo aho kavalio Jehovah Andriamanitra, ampahazavao no masoko fandrao reniko ny toromaso-pahafatesanao. Fandrao ny fahavaloko anao hoe naharesy azy aho, fandrao ifaly ny rafilahako raha mangozohozo aho. Fa raha izao kosa dia ny famindramponao no hitokiko, ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Hira ho an' Jehovah aho satria nanisy ho ahy izy. Ireo miverimberenan'le mandra-pahoviana eo amin'ny andininy voalohany sy faharotany hoe ao anatin'ny fanaintaina na ara-tsaina, ara-bata na ara-panahy, tena miandry roviana ihany no mbola ho ampijalianao. Mandra-pahoviana, mandra-pahoviana. Ny salamo faharaiky amby roapolo dia hitantsika mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny salamo faharoapolo. Salamo faharoapolo dia fangatahana ho an'ny nataony ny mpanjaka faniriana, ary ny faharaiky amby roapolo dia valim-bavaka. Fisaorana noho ny valim-bavaka izay nomeny ny tompo. Ity ilay hoe hitondra anao any amin'ny avo ane ny anaran'ny Andriamanitra Jakoba. Iainanao ane Jehovah amin'ny andro fahoriana. Eo amin'ny soramandry moa zany dia vavaka ho an'ny mpanjaka raha mivoaka anafika. Eo amin'ny raiky amby roapolo dia fisaorana atao rehefa miverina avy any an-tafika ny mpanjaka. Mifanohy zany ny salamo faharoapolo sy ny faharaiky amby roapolo. Ary ity salamo faharaiky amby roapolo ity dia fisaorana ho an'ireo nomena fandresena. Avy amin'ireo fitohizan'ny salamo anankiroa ireo no azo amoahana foto-kevitra sahady izay ato anatiny raiky amby roapolo raha taony hoe ny fandresen'ny mpino, tsika kristianina indray no miresaka dia amin'ny vanim-potoanantsika, dia vokatry ny vavaka izay atao. Raha ny soramandry dia tsy ny mpanjaka loatra no mivavaka fa misy mivavaka ho azy. Tsy izay? Dia ilay vavaka iainanao ane Jehovah ary mpanjaka ho iainanao ane Jehovah amin'ny andro fahoriana. Fa ery amin'ny andininy fahaenatra amin'ny fahasivy izy dia mivavaka ankehitriny dia fantatra fa Jehovah mamonjy ny voahosiny fahatokian'ilay mpivavaka. Ilay andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy. Valim-bavaka na miteraka fandresena, ary ny fandresena dia miteraka inona indray? Vavaka indray. Vavaka fankasitrahana. Fa tsy hoe nindrana na ny lakanilakako mamerina amin'ny laka mioaka. Mba tsy ho zany ny fiainantsika. Dia ary sika hijery vetivety an'io texta anjara mofinainantsika io. Avy aiza izy io? Raha ny fanondrona moa zany izy ity dia salamo nataon'ny Davida. Zany hoe rehefa nivavaka ho an'ny mpanjaka ny manodidina azy io, tsy hoe ny vahoaka na ny tahaka izany, dia nandroso anady i Davida ary naharesy. Rehefa naharesy Davida dia nandroso amin'ny fisaorana indray. Tsy Davida loatra raha mamaky sika fa mbola ireo mpivavaka ho an'ny mpanjaka. Jehovah ny herinao no ifalian'ny mpanjaka ary endre ny haben'ny firavoravony amin'ny famonjenao. Izay ilay izy raha miteny hoe Davida zany dia efa any amin'ny iza ao amin'ny boky ao amin'ny Baiboly moa mitantara ny fanjakan'i Davida manontolo. Samuela faharoa. Raha mijery zany sika izay mety hoe texta ilafian'ity tononkirity dia afaka manaraka ny tantaran'i Davida mpanjaka sy ny ady rehetra natrehany ao amin'ny Samuela faharoa. Ny hitantsika eto dia tena hoe amin'ny fifaliana no andraisan'ny vahoaka ny fandresen'ny mpanjaka. Ny fandresen'ny mpanjaka zany dia fandresen'ny vahoaka koa. Ny adin'ny mpanjaka dia adin'ny vahoaka koa. Mivavaka ho an'ny mpanjaka handeha anady ny vahoaka, ary rehefa nandresy ny mpanjaka dia mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra am-pifaliana ny vahoaka.
rehefa miteny hoe Davidsika fantatsika araka ny fampianaran'ny fiangonana dia tandindony Jesosy Kristy ao amin'ny testameta taloha zany. Ao amin'ny andinin'ny fahafiry ilay misy hoe andro lava mandrakizay toria, aina no nangatahany taminao dia nomenao azy zany dia andro lava mandrakizay toria. Raha ohatra zany ka hoe tandindony Jesosy Kristy Davida ao amin'ny testameta taloha dia azo sokirina ao anatin'io andinin'ny fahefatrioa ilay fandresen'ny Kristy ny fahafatesana ka nanomezan'Andriamanitra azy ny fahavelomana mandrakizay sy andovantsika raha teo fiainana mandrakizay ao amin'ny manondro an'i Kristy ilay mpanjaka nomena fahavelomana mandrakizay i Davida. Dia mandrosika inona mbola azo lazaina ao anatin'io. Misy voambolana anankiroa ao ny hoe ny heriny sy ny hoe famindrampo ery amin'ny andinin'ny fahafito. Ny mpanjaka fa ny mpanjaka natoky an'i Jehova ary noho ny famindrampon'ny avo indrindra dia tsy nangozoizoizy. Ny herinao no hifalian'ny mpanjaka ery amin'ny andininy voalohany. Le hery io dia tena hoe herin'Andriamanitra tsy hitambarany na hitoviany amin'ny hafa. Hery miavaka, hery manokana, hery masina, tsy hanananiza n'iza. Ery amin'ny fahafito ny famindrampon'Andriamanitra no tsy nampangozozo ny mpanjaka. Io zany hoe tsy hoe ny herin'ny sovaliny na ny teknika ny ady nataon'i Davida izay azadonoina fa mpandahatra miaramila tena nikoizana teo amin'ny fanafiana izay nataony zany Davida zany. Misy an'ilay hoe lehilahy maherin'ny Davida ao amin'ny soratra masina. Raha nisy zany mpanjaka na nametrametraka paikady indrindra ao amin'ny soratra masina dia i Davida. Fa tsy zany ny antom-pandreseny fa no ninona ny famindrampon'Andriamanitra. Tsy ny herin'ny tafika tao amin'ny Davida, ny amarony ny miaramilany na ny fahaizany miaramilany, tsy ny fahaizany nametraka teknika ny ady, fa tena hoe Andriamanitra te hampandresy fotsiny izao. Hovalin'ny vavaka izay natao. Zany tsy midika hoe tsy ilaina ny teknika, tsy ilaina ny miaramila. Iza ny ady teo raha tsy teo ny miaramila. Ny ilaina ireny, ny ilaina ny teknika, fa tsinitsiny ireny raha tsy nitarika ho amin'ny fandresena noho ny famindrampony Andriamanitra. Indreto ary foto-kevitra vitsivitsy azosika tsoahana ary naompana amin'ny lohahevitry ny perikopa hoe mpandresy ny tompo. Voalohany, ny tompo ny loharano ny fandresena. Jehova ny herinao no hifalian'ny mpanjaka ary endreny amben'ny firavorafony amin'ny famonjenao. Ny ririn'ny fony dia nomenao azy nangatany olony tsy mba nolavinao. Ny herin'ny mpanjaka dia tao amin'Andriamanitra. Ny fandresena dia averina indray tsy avy amin'ny olona fa tena avy amin'ny herin'Andriamanitra. Ny faharoa, ny ririn'ny fony dia nomena ho azy. Tena valim-bavaka io fandresena io. Mety hoe miatrika ady amin'ny olana miatra aminao ianao, mivavaka valim-bavaka ny fandresenao ny olana. Mety hoe raha-pitsarana mihitsy no atrehanao, any tena ady tsy ady any Ozy izy ny olo zay aza tena tsy mba hiverina titsony ady tsy ady ny any. Tena hoe mena ambaniny mena zany ny olona miady any. Raha mitavozavoza ny lafin'ny teknika sy ny any zany tsy hoe any tena marina ny hoe marina mitavozavoza sy ny vola ampiana kely hoe vola. Fa rehefa misy raharaha sarotra tahaka izany, indrindra ny raharahan'ny fitsarana na ady sarotra miandry anao dia taroviny Salamo 20 sy 120. Mitadiava olona aninona hitondra mibavaka manoloana ny ady. Fa tsy anjaza ny ady zany. Ny ady rehetra moa zany raha mbola azonao zaraina, raha hitanao fa azonao zaraina, raha misy olona mahatoky azonao izarana, ny ady atrehanao dia izany no ampianarin'ny Salamo 20 sy 120 amintsika. Hisy hivavaka ho anao eo ampiatrehana ny ady. Hirotsaka anady ianao, hiantafika ianao
mba hisy hivavaka ao anao fa tsy hoe ianao sy ny vavaka ataonao ihany izay efa tsara no hirotsaka anady. Ny tsy mety koa dia ny hoe eto amin'ny-bavaka dia ianao zany eo ny olona mongolo alika ianao mirijarijà be fa raha eto amin'ny-bavaka dia ianao mihitsy no efa tena mivavaka, ianao mihitsy no matoky sy mivavaka amin'Andriamanitra. Ny zavatra fahatelo ny Andriamanitra no mampandresy. Eo moa zany ny andinin'ny fahatelo dia manao hoe teo andohany nasianao sadri-boninahitra tena volamena. Ilay fametrahana sadri-boninahitra moa zany eo amin'ny tontolo nisy ny nanoratana dia aza toroina fa napetraka eo amin'ny lohan'ny mpandresy zany sadri-boninahitra zany. Ary sadri-boninahitra tsotsotra fa inona tsy volamena fotsiny fa tsy plaqué or zany fa tena volamena. Tena voninahitra mavesatra zany no nomen'ny tompo ny mpanjaka. Ny fandresena dia tsy hoe aresy ny fahavalo fa ho anao koa dia mandray fitahiana avy amin'ny tompo ilay nampandresy ianao ary misontrotra inona grady. Io raha ohatra fiainam-panahintsika efa resantsika foana hoe raha misy ady eo anoloantsika ka voadingany iny dia tadzio fa finoana mitombo point ho anao afa-panadinana ianao. Zay moa misontrotra kilasy ianao rehefa avy niatrika ady mitombo finoana ny dikan'izany tokony hitombo inona koa hitombo fanompoana fa tsy hoe misontrotra kilasy eto fotsiny finoana mibetsaka fa niasa tsitsy akory fa arakaraky ny tombon'ny finoantsika no mampavitrika antsika amin'ny asa. Tompo voadingako iny ady anankiray iny inona no asa ataoko, inona no ateraky ny fitombon'ny finoana vokatry ny fandresena eo amin'ny fiainanao. Mitombo amin'ny finoana satria mitombo ny finoana dia mandray sandraikitra ampitombo ny fanompoana. Eto moa zany dia hoe fanandratana anao fitombonao amin'ny andraikitra. Ny fahaefatra eo amin'ny andininy fahaefatra sy fahadimy. Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao ny voninahitry ny mpanjaka io. Laza voninahitra nataonao taminy, aina no nangatany taminao dia nomenao azy zany dia andro lava mandrakizay. Io koa zany tsy hoe voninahitra mielona fotsiny fa misy resakinao mandrakizay. Tsy fandresena vetivety ary io ilay fandresen'i Kristy ny fahafatesana, fandresena mandrakizay, voninahitra mandrakizay raha manana amin'Andriamanitra ao amin'ny seza fiandrianany. Foto-kevitra fahadimy alaitsika eo amin'ny andininy fahafito. Fa ny mpanjaka matoky an'i Jehova ary no ny famindram-pon'ny avo indrindra dia tsy nangozohozo izy. Ny fahatokinan'ny tompo dia mahatonga antsika ho afa-korohoro. Tsy mangozohozo zany tena ngovitra mihitsy ny lohany. Zaho aloha mbola tsy niatrika fitsarana, mbola tsy tany amin'ny fitsarana, hopitalina nalehako imbetsaka efa mangina fonja. Fa na inona ady indrindra amin'ny zavatra hoe mbola tsy nandihananao tena mangovitra ianao. Raha fantatrao indrindra hoe lehibe ny olana mangovitra ianao. Hoe io ny karazana aretina mahazo anao, hoy ny dokotera, ahoana ny atrehako an'ity. Izay foana nitadidio hoy ny mpandinika anankiray hoe lehibe ny olana fa maninona Andriamanitra? Lehibe lavitra noho izany ny tompo. Dia izay toko antsika. Lehibe ny ady fa matoky, lehibe lavitra noho izany ny mpiady ho anao. Tsy angozohozo ianao. Ny fahaefatra ahoana ary ny ampiarana an'izany foto-kevitra vitsivitsy zany eo amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra amin'ny andavanandro. Satria ny herin'Andriamanitra izay tsy mitovy amin'ny herin'olombelona, hery manokana, hery miavaka no hitondrany fandresena ho antsika. Na manahoana herinao, mety herinao ara-toekarena, ara-bola, mety herinao amin'ny herintsandrinao, mety ny fahasalamanao, mety ny heritsainao,
sy anteherana zany. Ny herin'ny tompo izay miavaka dia hiasa eo aminao hitondra fandresena. Aza mitoky amin'ny herin'ny tena fa miantora amin'Andriamanitra ilay manana hery miavaka, hery masina, hery tsy mitovy na amin'ny aniza na amin'ny aniza. Ataovy loha laharana ny vavaka fa ataovy vody laharana koa izy. Ahoana zany? Indraindray zany ity indraindray ny fitenitsika vavaka sisa. Ohatry ny narary 12 taona vavaka sisa. Fa talohan'io ilay 12 taona mbola tsy niaza tamin'ny tompo, mbola tsy mivavaka. Fa ny antsika zany manomboka mivavaka ny fandresena ary mifarana mivavaka. Ny fiainantsika re dia fonosin'ny vavaka foana, fanombohana sy famaranana. Ninona zany dia fonosy ao anatin'ny vavaka ny fiainantsika fa zay ny fiainan'ny mpandresy. Miady ao anatin'ny vavaka, mandresy mbola mivavaka. Fampiarana fahatelo in'ilay hoe maiza misaotra ny tompo aza mirehare raha nomena fandresena. Fampianarana atao anatin'ity lohahevitra ity ny hoe ny fandresena tsy misy fanetretena dia fandresena ampiana fandresena, faharesena ampiana faharesena azafady. Raha nandresy ianao kanefa tsy nanetretena dia tonga maninona? Resy no nydresy ihany. Fa ho antsika araka ny fampianarana soratra masina, ny fandresena dia miaraka amin'ny fanetretena mandrakariva, lavitry ny firehariana. Dia makasary an-tsaina ny kianjan'ny fanaovana baolina kitra angambisika hoe ahoana ireny? Makasary an-tsaina koa ny mpanao 3e mi-temps. Ahoana zany ry vokovoko manga? Inona ny 3e mi-temps? Ohatr'izay ahoana? Ay, nanao fampianarana tary amin'ny KTZ momba fanatanjahantena dia hoe 3e mi-temps satria nilazaiko tao dia hoe rehefa vita ny fanatanjahantena dia miakatra amin'izay ny botay. Vita ny baolina miakatra ny botay. Dia izay hono ilay atao hoe 3e mi-temps. Le zavatra mitsangana io tena fisotro mahamamo dia izay. Fa ny antsika tsy zany. Tonga dia manitry tena ary mandohalika eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra tompo misaotra fanomena ho an'ny fandresena no ny herinao sy ny famindramponao. Salama 2:2. Ny herinao no ifalian'ny mpanjaka, andiny ny fahafito ny famindramponao tsy nampangozozo azy. Mitadiava fandresena maharitra. Ilay mandrakizay fa tsy hoe ny fandresena amin'ny aretina, ny fandresena amin'ny tribonaly, ny fandresena amin'ny fahavalo izay nandranitra anao na nisotasotanao. Fandresena maharitra tadiavina. Miady ianao ataovy tonga amin'ny ady ny eo anatrehan'ny fahavalo farany dia ny fahafatesana ny adinao. So dia adinonao fa misy fahavalo farany ho resena ary efa resy io. Efa nahitan'ny tompo vahaolana, ny olana lehibe indrindra izay tsy nahitan'ny zanak'olombelona vahaolana. Ny fahadimy, matoky na dia ao anaty ady aza, sy veriny matoky ny tompo. Ny vavaka sy ny fahatokinan'Andriamanitra no miantoka ny fandresentsika. Fanontaniana ary amin'ny fiainanao ankehitriny, inona no ady hatrehanao ary ahoana no anehonao fa ny tompo loharano ny fandresenao. Misaotra an'Andriamanitra raha tsy manana ady hatrehana ianao. Fa manontany hoe ny fiainako ankehitriny, inona no ady hatrehako ary ahoana ny ahafahako matoky aloha voalohany indrindra fa mpandresy ny tompo manana hery masina miavaka tsy mitovy amin'ny herin'olombelona azo enterana izy, mamindra fo izy ary ampandresy ahy. Miatrikady ianao, inona ilay izy ary ahoana no ahafahanao matoky fa ny tompo no loharanony fandresena. Moa zany ilay lazaina amintsika foana hoe ny olona sy ny olana ange dia tsy mifankaiza, litera A fotsiny mahasamihafa azy. Fa izay hoe mifalira tsy miatrikady ianao dia ampalangatana. Iza tsy manana ady? Aza manangatanana akory. Iza manana ady? Valio any an'eritreritrany.
fa ny zava-dehibe zany ateraka ty salamy faraka amin'ny roapolo ty raha tena mamaky hatrany amin'ny farany azy sika eo ny andiny faraka ambin'ny folo ohatra dia misy hoe fa nikasa nisy ratsy anao izy ka namoro-kevidratsy fa tsy nahefa tena hoe tsy mipasy nisy olona tena zay misy an'ilay soratra masina hoe ny fiadiana izay amelezana anao tsy ambinina dia tadidy koa le ovininy le perikopy Deutéronomie 28:7 varavarana ray no idira ny fahavalonao fa fito kosa no ivoany eo anoloanao ohatran'ny mahafinaritra ery dia tsy izy niditra fa malalaka be ny lalana ivoany to dia mitsoka izy izany ilay asan'Andriamanitra mpandresy izay ny anterina dia no hoe ny fandresena marina dia avy amin'ny tompo araka ny salamy 9:7 perikopa amin'ny alahady izy io raha tsy diso manao hoe amin'izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika eny ary hatreo ny fiarahantsika tamin'ny tia tatoato moa zany dia somarina foizana satria misy andreo namantsika avy amin'ny sampana tsy njovona ny amin'ny lera ialany eto dia mivaraparana fito sy fefana eo ny fiarahantsika mandinika soratra masina atao hoe tsy ny alava amin'ny fotoana no inona fa mangataka amin'ny tompo sika mba afaka andray fiainana vaovao avy amin'ny teny hery vaovao avy amin'ny teny izay fampizarana toy izao hivavaka isika misaotra anao Andriamanitra noho ny fotoana nahafahanay niombona tamin'ny fiarahamandinika soratra masina mpandresy izay satria manana hery miavaka ianao Andriamanitray ary manome anay famonjena ao anatin'ny loza izay mananontany ary mbiankoditra eo amin'ny fiainanay amin'ny maha olombelona anay mpandresy izay satria ny famindramponao dia miasa no ny habe ny fitiavanao tsy miova ary tsy mampangozozo anay enganery tompo ny fanahy masina anome anay toko sy fanantenana mandrakariva eo anatrihan'ny sarotra ny ady ny manahirana izay atrianay amin'ny maha olombelona anay ary manafanay mampandresy anay azavelanao hitady fandresena mielina izahay saovarinany amin'izao fiainan'izao ihany ka ho isan'izay mantra indrindra fa ataovy mikatsaka ny fandresena ilay fahavalo farany dia ny fahafatesana ka ho feno fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay iainana denizao ho tanteraka amin'ny andro iavinao Jesosy Kristy mbola ety amin'izao tontolo izao tokoa izahay miatrika ny fiainanay andavanandro tary io lalana mba havita ny asa ny fianarana ny fikarakarana samihafa azavelanao irery toano raha matsiaro reraka meo fandresena amin'izay fikirizana ataonay tsirairay avy jereo ny ankonanay Andriamanitra mety misy mandalo ady misy mandalo tsy fahasalamana mety misy mandalo fahasahiranana samihafa izy ireny aneo eo ambany masonao nalavitra anay izy nakaiky anay jereo ny fiangonanao Andriamanitra miainga eto amin'ity fitandremana ity ny asanao rehetra izay aniranao izao fiangonana izao ny fikasana tsara ao anatin'ny fiangonana omby ireo tetikasa ny fiangonana ny sampana sampanasa ary fikambanana tompo ianao no enteranay dia ianao ilay manana hery miavaka sy masina ny fiangonana manerana ny sodaparitany misy anay dia ny sodaparitany Antananarivo andrefana ny foibe FJKM ao anatin'ny fivoriany mpiandraikitra foibe ankehitriny mbola misy andro maromaro misaotra ny amin'izay efa vita misaotra ny amin'ny fandrosoan'ny fiangonana misaotra ny amin'ireo tolo-kevitra hatolotra ao ny mpivory ho famahana koa ny olana samihafa mba hahafahana maneho ny hery sy ny fandresenao apetraka ao ampelantananao izao tontolo izao izay no arianao tononay aminao ny firenenay ary aza-tonoina tompo ny manafiery ny fiangonana manerana ny tany ahatonga azy ho vavolombelona ho fanasana sy ho fahazavana izay rehetra mahasoanay tsy takatry ny saina ary tsy voatony ny vavanay mangataka dia nkininay eo ampelantananao ilay mahazala ny mahatsaranay atambatray izany vavaka izany amin'ny vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao
atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky niny an-danitra. Meo anay n'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny hery sy ny faraisana amin'ny fanahy masina, ho aminareo sy ny ankonanareo tsiraray avy, ho amin'ny sampana fifoazana ny katezeta ary ny vondrona fototra laika, ho amin'ny fiangonana manontolo. Mandiana mpandresy ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.